Manomboka ny fanamboarana ny lalana mampitoeana Ankatso sy Ambanidia, ny Ministeran'ny Asa Vaventy sy ny Komina Antananarivo Renivohitra tapaka araka izany ny fifamoivoizana eny an-toerana manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 9 mandra-pahavita ny asa fanamboarana. Ampahandalana 20 eo no kasain'ny fitondram-panjakana ho amboarina eto Antananarivo mialohan'ny fiavian'ny orana. Efa nisy tamin'ireto ampahandalana reto no natomboka 2 herinandro izay ny fanamboarana azy. Anisan'izany ny eo amin'ny rond-point Pasika sy ny eny Antsakaviro hatreny Andrasalama mandalo ny Belair sy Apandrana, ny lalana eny Akorondrano sy manoloana ny Lasity Ivandry ary ny ampahandalana manomboka eo amin'ny fiantsonan'ny taxi be Ambodinisotry. Ho vita amin'ity herinandro ity ny fanarenana ireo ampahandalana maromaro eto Antananarivo Renivohitra. Miasa trano, misehatra any amin'ny fitrandrahana Arena Kibonitany, mamboly sy misehatra amin'ny asa mampidi-doza maro isan-karazany ireo ankizy mandidina ny roa tapitrisa izay voatery tsy maintsy miasa noho ny tsy fananany ny ray aman-dreniny. Mba hisorohana ireo tranga ireo dia natomboka ny alatsinainy teo ny fandrafetana ny drafim-pirenena andiany faharoa mahakasika ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara, anamafy ary ampitombo ny fitsiriana ataon'ny mpisafy momba ny asa na ny inspecteur de travail amin'ny fanaraha-masony ankizy miasa ihany koa ny Ministeran'ny Asa, ny Fampananana Asa ary ny Asam-panjakana. Mahazaka voafonja mandina ny 700 ilay fonjabe Navaradrano vao nitokanana ho Malitalata, tsy voatery ampidirina eny Antamora intsony ireo izay voaheloka akano tsaraina atao amin'ny lapan'ny fitsarana ao Avaradrano. Ezahana ho toerana anarenana sy anitsiana ny olona disy lalana ity fonja ity ka omena fiofanana arak'asa ny voasazy ao mba tsy ho vesatra fa olom-baovao kosa rehefa miverina eny anivon'ny fiarahamonina. Hamafisina ihany koa ny fametrahana ny campeno ahafahan'ireo voafonja mamboly ka aleo tena ara-tsakafo. Amin'ny alakamisy 17 Oktobra no hiakatra tsehatra ny ekipan'ny Zandarmaria-pirenena ny GNBC mandritry ny fifanitsanana ny amin'ny hatrehana ny Ligue Africaine ny basketball na ny ball. Ny GKT Star avy any Tanzania izay mampiatrano ity fifananana ity no ifandona amin'ny voalohany. Tsy sambany no ifandona ireto ekipa roa tota ireto satria efa nihaona izy ireo tamin'ny taona 2024. Ao Dar es Salaam no ataony fifanitsanana manomboka rapitso alakamisy. Ady sahala rainoraino ny sarany Tunisia sy Comore tamin'ny lalao nihaonan'izy ireo omaly tany Abidjan, Côte d'Ivoire. Lalao izay tafiditra anatin'ny andro faha-efatra amin'ny fifanitsanana iadina amin'ny amboarany Afrika 2024. Mijanona ho voalohany eo amin'ny vondrona araka izany Tunisia izay manana isa 7 taoriny andro efatra fifanitsanana. Isa 9 kosa ny any Comore izay tsy mbola resy mihitsy hatramin'izao andro faha-efatra voalohany izao ary mitana ny larana faharoa Vonjimaika, larana fahatelo i Gambie izay manana isa 5, eo amin'ny larana faha-efatra sady farany Madagasikara izay tsy manana fa tsy isa 2 taoriny ady sahala indroa sy faharesena indroa.